raha eo misaotra noho ny fahasoavanao ankehitriny raha andray ny teninao zay dia manokatra ny fonay sainay fanahinay teninanao raha eo ny teninao dia tsy teny fotsiny tsy fahindrena mahataona fa fanehoana fanasiny hery ao anatin'ny teninao dia misy ny fanahinao aoka ny teninao androany hiditra anatin'ny olonao tsiraray avy ka anova ny fomba fisainany anova ny fomba fanaony anova ny fomba fitondrantenany za manona manokana aoka tsisy olonao na iray azy ho rafa fiainana izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta sika rehetra hiaraka ilaza hoe anio ary aoka hetra nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy hetra ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy amen afaka mahazo ny toeranao ianao mbola ao anatin'ny lohahevitra lehibe sy goavana ihany tsika hoe esprit d'excellence tamin'ny heriny resaka teboko tsika hoe aoka ianao aloha aka décision hoe za Andriamanitra olona araka le planina anao dia taorian'izay dia resaka teboko faharoa izy tsika hoe tena andraikitra amin'ny maha-kristianina mihitsy no amin'ny zavatra ataoko dia ataoko izay excellent an'ilay izy amen satria anjarantsika no mireprésentena hoe ahitan'olona an'Andriamanitra amin'izao taranaka ankehitriny izao teboka fahatelo iarahantsika dia aoko tsika tsiraray avy mandray noty amin'izay tsika minongo izao ary aoko tsika tsiraray avy anana fomba fisainana hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra sy fahamarinana mihitsy no hoe fanehoana fiainana amin'ny fomba excellent averiko sitrapon'Andriamanitra ary tena fahamarinana tokony iainana mihitsy no fanehoana fiainana amin'ny fomba excellent Genesis toko voalohany 2:20 sy 7:20 Genesis toko voalohany 2:20 sy 7:20 zao vaky ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika ary aoka izy anjaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy lasy vavy no namoronany azy zany hoe galasika nabavy le hoe hitovy amin'Andriamanitra araky ny endrik'Andriamanitra mihitsy no mitaky atsika iainao anatina fiainan'ny excellence teneniko ianao akaikinao hoe le araky ny endrik'Andriamanitra mihitsy hoe le inona tsara galasika nabavy rehefa vitan'Andriamanitra ny olona dia hoy izy hoe hitany fa tsara indrindra izany zany hoe c'était excellent zany hoe ka ohatra ka tsokona zany dia izao hoe ny excellence dia midika hoe araka an'Andriamanitra fa hifonana ny médiocrité na hoe kitoto zany dia tsy araky ny endrik'Andriamanitra tsika zany raha aneho ny endrik'Andriamanitra manodidina dia ny fomba fanehoana ny endrik'Andriamanitra dia amina endrika excellence galasika nabavy rehefa maneho ny endriky satana satana ino tsara ny baiboly milaza hoe ny fiadanan'ny olona ozy izy no anehoana fa arak'Andriamanitra mpanjaka zay ny dikany amin'ny teny anglisy hoe ny fiadanan'ny vahoaka dia ahitana fa araka an'Andriamanitra mpanjaka raha ohatra ka raisina amin'ny teny tsotra koa zany dia izao ny fahatsarana iainana dia anehoana fa tsara ilay manosika ao ambadiky tsara Andriamanitra rehefa aneho faharatsiny satana dia maneho faharatsiny amin'ny fahantrana maneho ny faharatsiny satana amin'ny faharatsina izay iainana fahantrana korotana fikorotana tsaina rehetrarehetra eo dia endriky satana daholo galasika nabavy ny tokony manavaka anao amin'ny olona izay mifanilatra-anao aminao dia izao rehefa saina manao zavatra mitovy dia tokony miavaka mihitsy ny fanaovanao azy ampanaovana zavatra mitovy nareo sy ny ao ambadika anareo fa rehefa ianao manao azy tena mahagaga hoe Andriamanitra hafa mihitsy ty olo ty satria maninona satria ianao maneho fa olon'Andriamanitra sy maneho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahatsarana teneniko ianao akaikinao amin'ny alalan'ny fahatsarana hoe
raha lasaka anabavy eo rehefa itoy avy eo dia laza zavatra manokana hoe inoy tsaka ty amin'ny maha zanak'Andriamanitra anao sy mpaneho an'Andriamanitra anao zanak'Andriamanitra sy mpaneho an'Andriamanitra dia tsy manana droit ianao, tsy manana alalana ianao anao zavatra kitoto. Mafy eny ane le mivavaka e, tenenao kaikany hoe mafy le mivavaka hoe tsy anjaka antsika mihitsy zany mpanao zavatra tsy zarizary zany e. Ka lasaka anabavy tahaka tsika ny hoe miady mafy tsika mba hanam-pahamasinana, miady mafy tsika mba hoe andeha amin'ny famarinana, dia tahaka izany koa miady mafy ianao mba hahatonga anao aneho zavatra tsara indrindra. Satria maninona, rehefa masina sy mandeha amin'ny famarinana tsika dia maneho an'Andriamanitra, fa tadidio rehefa mandeha amin'ny fahatsarana koa tsika dia maneho an'Andriamanitra. Ndry ataovy amenina mafy be. Teboka faefatra ka lasaka anabavy tia ny fanalahedy. Raha ohatra zany za ka te haneho ny excellence na hoe te haneho tsara indrindra, dia ny fanehoana tsara indrindra dia mitaky discipline, fifehezantena sy fikikirana na hoe diligence. Tsisy tsonona manao amenina. Inoy tsara zao zavatra ao ka lasaka anabavy. Ny excellence dia tsy tonga amina hoe satria mivavaka ianao hoe Andriamanitra aoka mba hitranga le excellence, aoka mba hitranga le excellence. Tsy vokatra valim-bavaka ny excellence, fa vokatra ezaka sy fikikirana. Ka lasaka anabavy tsarov zao, tsy misy zavatra mitranga raha tsy hiasanao le izy, raha tsy ataonao zay hitrangana. Raha te aneho fahatsarana ianao dia mila ianao manana fifehezantena sy mila ianao olona karazan'olona mikikitra sy mikiry amin'ny fiainana mba anehoana an'ilay fahatsarana. Ka lasaka anabavy aza manaiky zavatra vitavita ho azy zany. Ahoana hoe aoko tsika hikatsaka lalandava ny hoe tsara indrindra amin'ny zavatra ataonao ketraketra zany. Dia tadidio ty ny excellence dia caractère aloha, toetra aloha io. Misy karazana olona ny tena toetra ao anatiny mihitsy hoe tsy zavatra mandehandeha ho azy zany. Fa ny akamaroan'ny olona rehetra rehefa vita io dia basy. Loko io trano io, loko io fotsy. Fa raha vao loko fotsy io tsy raha na mivandana io na mivilana io, fa vozy izy hoe loko patron. Ifonako amintsika tsara avy, tsy toetrana kristianina zany. Ny tena kristianina inoy tsara, ny tena zanak'Andriamanitra dia izao. Rehefa manao zavatra dia araka ny endrik'Andriamanitra, araka tovy amin'Andriamanitra, araka ny endrik'Andriamanitra, zany hoe ny tena kristianina dia mikatsaka lalandava hoe ahoana ny atonga an'ity faran'izay tsara. Tadidio fa ny fahatsarana dia mitory ny fahatsaran'ilay ao ambadika. Rehefa maneho zavatra tsara ianao dia hita hoe le olona mihitsy manana fahatsarana ao anatiny. Rehefa tsara ny firenena dikan'izay tsara ny mpitondra. Rehefa tsara ny zaza dia ozy ny olona hoe tsara taiza. Fa raha vao zaza zay no hafahafa toetra dia ina filazan'ny olona azy? Raha tsy taiza. Le zaza manao ny ataony dia le nitaiza azy ny fo. Zay ve amin'ny fiainana. Dia tahaka izany koa raha lasaka anabavy miaraka amin'Andriamanitra isika mba hahatonga antsika haneho ny fahatsaran'Andriamanitra dia mila manana toetra tsika hoe za kosa rangara vao resaka Andriamanitra so an'Andriamanitra tsy avelako andehandeha ho azy zany te hainao amenina mafy be ahako, te hainao amenina mafy noho izany ahako. Le iny zany raha lasaka anabavy manomboka androany misy zavatra volena ao anatsika tsiraray avy hoe miaraka amin'ny tompo ataoko foana zay ahatonga ny zavatra ataoko ho tsara indrindra. Ivavaka dia ataoko zay ahatonga nafarany aloha indrindra ny am-piangonana, ataoko zay ahatonga ny fotoana ivavahako ho tsara indrindra. Amen. Le izy tsy mora le izy. Tadidio ka lasaka anabavy fa ny excellence dia tsy ho an'ny olona kamo. Ny excellence dia ho an'ny olona mahavatra. Gaga rehefa mahita vehivavy miakanjo
tsy manao tare gaga. Vehivavy rehefa miakanjo sy manao tare fa milaza aminao tsisy latsaka izany. Tsy mbola nahita vehivavy ianao hoe vita maquillage ny ilany dia ny ilany tsy vita. Efa nisy nanao an'izany ve? Fa io rehefa atombony tsy hamelana eo ka tsy vita ny hatramin'ny faly. Fantatrao hoe fa manina ny akamaroan'ny lehilahy ataoko hoe akamaroany satria misy lehilahy manao maquillage ihany. Fa manina ny lehilahy tsy manao maquillage? Ny antony dia izao, satria ny lehilahy tsy tia mandany andro ela be amina zavatra eo. Fa ny vehivavy mba haneho ny fahatsarany, mahavita ny vehivavy mijanona eo na adiny ray io vao vita dia ataony. Ndray andro any kôtiny isan'ny produit ana vehivavy ho an'ny tare fotsiny 3 23. Ary io crème io misy hoe crème de jour, crème de nuit, mbola isy amorona koa hoe crème de minuit. Fa hainao na io tare io ary ny vehivavy mba hiazonana amin'ny fahatsarany dia tsy sasana amin'ny ranon-jirama io hoe rapsapsa. Fa manana mihitsy izy hoe tia ny fanasana ny tarehany. Ny lehilahy tonga dia tanana iny, fa ny vehivavy ohatry misy ohatry ny coton kely zay boribory zay. Katsa coton disque, ny anay tonga dia disque 33 tours. Fa le izy ny zavatra tiako zakany amintsika tsiraray avy dia izao, rehefa tena mitady zavatra tsara ianao dia mila mandany fotoana. Dia tokony izany ny fiainantsika tsiraray avy, mila mandany fotoana ianao amin'ny fanehoana amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Raha lasaka anabavy eo tandremo ny zavatra tsy zarizary. Tambola kely zay nahita zavatra ny tambola kely. Rehefa misy fotoana anjakako no manao ny fandriana, satria mingalaza zay dia anjarako manao fandriana. Dia hitanao misy fotoana kamo anao ilay fandriana dia le drap ambony indrindriny ihany saromako mahitsy tsara. Takonao ambany eo daholo zany zavatra rehetra, fa hainao zavatra mitranga. Rehefa natory rehefa avy eo lasa mangidihidy, satria maninona tsy nakopaka. Ifonako aminao na io manao mapiky mpandrina io akany hafa mihitsy efa tena excellence. Ny tsika ny akamaroan'ny olona rehefa mapiky mpandrina dia avy natoriana dia amboarina dia vita. Fa ny olona tena mapiky mpandrina ianao akopaka eo, akopaka tsara dia saromana tsara, mienjana tsara daholo. Andramony matory ambonina drap tsy mienjany, fitanao ohatra misy mivanitra ohatra nisy nikapoka izany teto. Ainao raha lasaka anabavy tsika kristianina tokony miverina amina toe-tsaina manan-javatra tsara. Amen. Rehefa manao zavatra dia atao tsara. Ninona nataonao manomboka any amin'ny laoka? Tsy hoe rehefa mandrahoana io raha dia mety foana. Non, ataovy tsara. Rehefa mandidy voatabia ianao dia didio tsara. Fa tsy tonga ndraiky sakalefa. Ka tsy izany ve ka lasaka anabavy eo? Le izy ndraika mandinika ianao no tena simba ato e. Ianao ve tsy mahita an'izany? Ato no tena simba. Zao tonga ny ririna ho an'ny olona tsy manana chauffe-eau rehefa misasa tsara. Fa ny olona tsy manana chauffe-eau dia maka le rano mizinga aloha dia ka tsy izany ve? Dia zara vita faran'izay aingana ifonako amintsika tsiraray avy. Nandalovako daholo ny izany zavatra izany. Ninona atao dia ataovy tsara. Fa fanehoana an'Andriamanitra izany. Fiainam-panahinao ataovy tsara. Rehefa miasa ianao ataovy tsara. Aoka hiavaka mihitsy hoe ty olo ty pino. Rehefa miteny ny fitoeram-piasana hoe miditra amin'ny valo dia amin'ny valo ianao miditra. Fa tsy ianao ilay tonga tara dia ianao ilay mivoaka aloha. Dia samy laza ianao rehefa avy eo fahasoavana ny Eliza rahalahy. Teninka no kaikanao hoe mamely mafy be pastera hoe
raha lasaka anabavy ao andaotsika teboka fahadimy iankina amin'ny fanahiny excellence